5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous présentent. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manuchawanao ni Fampalalambao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix: paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprim Manuchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Marary ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana ary ahina mpitombo ny tahan'ny zaza tsy miditra an-tsekoly. Ankilan'izay, maro ny olana mitranga vokatry ilay filazana fa mahamaim-poana ny sekolim-panjakana rehetra kanefa tsy izay no zava-misy iaina ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Tsy mendrika nasazy ny orinasa Jiramatra itolotra omeny io hoy ny fikambanan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Fahatapahan'ny herinaratra, tanjaky ny jiro miaka-midina, mitarika fahasimban'ny fitaovana raha ireo tokony ny mpanjifa no hitaky onitra sy hanasazy ny orinasa Jiramara. Ny fahatapahan-jiro lavareny sy amin'ny fotoana rehetra miseho ankehitriny izay mampikaikaika ny sehatra rehetra. Tafalatsaka anaty fahasahiranana tanteraka ireo mpiasa mpanjakana ankehitriny. Antony anaitra ny Confédération des syndicats des agents de l'État malagasy ireo tompona andraikitra hatrany amin'ny filoham-pirenena. Mitony antso izay sy famindra-toerana sy ara-dalàna ireo mpiasa mpanjakana. Ny karama ankilan'izany izay tsy nahitana fiovana ary tsy mifanaraka intsony amin'ny vidim-piainana ankehitriny. Iroso amin'ny fametrahana ny komity misahana ny ariana kibon'ny tany ny fitondram-panjakana araka ny filan-kevitry ny minisitra farany. Ny rafitra izay zava-dehibe amin'ny fampivelarana ny CAP-ariny saingy tsy nataony ny fitondrana ny fandimbila ara-pahamehana tao anatin'ny 20 taona. Komity matanjaka afaka miasan-kalalahana ihany koa no andrasana hoy ny fanazavana fa tsy rafitra ho saribakolo ny mpitondra fotsiny ihany. Any ivelany, miparitaka ny ivelany amin'izao fotoana ny sary momba ny fanomanana goavana sy aingam-pandeha ataon'ny Korea Avaratra momba ny famokarana fitaovam-piadiana mahery vaika. Ireo sary ireo izay niparitaka taoriana kely ny fiaonan'ny tompona andraikitra Rosiana sy Kim Jong-un. Ny antsipirindreo izao ankehitriny izao. Zoma fatelombin'ny folo ny volana septambra taona 2024 faltafaona amin'ny tenako tomboky lasy tomboko vavy tonga sondray tamin'ny fampalamoa avao aterina ny araba ary manasana ombitiavana anjo izany hatramin'ny farany araka ny fanatsidika teo dia marary ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana ary ahina ny ampitombo ny tany zaza tsy miditra an-tsekoly. Ankilan'izay, maro ny olana mitranga vokatry ilay filazana fa mahamaim-poana ny sekolim-panjakana rehetra kanefa tsy izay no zava-misy iaina ny ray aman-dreny ny mpianatra. Marary ny sehatra ny fanabeazana ary vao maika miaratsy izany raha ny zava-misy ankehitriny no jerena ho an'ny ao amin'ny lycée Andasibe manokana raha ny loharanom-baovao azo. Raha tokony ho zato ny isan'ny mpianatra, tsy misy afa-tsy 20 ireo mpianatra efa nisoratra anarana amin'izao fotoana. 7 andro aorian'ny fidirana amin'ny fomba ofisialy izao. Antony mahatonga izany raha ny loharanom-baovao azo hatrany ny fahalafosan'ny vola tsy maintsy aloha ka tsy takatry ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'izao fahasahiranana mianjady izao na dia voalaza fa mahamaim-poana aza. Tsy zaka satria rehefa nataony vinavina mahatratratra any amin'ny ray hetseriary isaky ny ray aman-dreny ny vola tsy maintsy aloha adidy amin'ny fram ka ny 2 arivo sy 4 alina ariary tapany voalohany tsy maintsy aloha amin'ny fotoana fisoratana anarana. Ny andrandray ny ray aman-dreny manoloana izany dia nitomboa anisan'ireo mpianatra misoratra anarana ampihena io vola adidy aloha amin'ny fram io. Indrisy anefa tsy misy afa-tsy 20 ireo mpianatra nisoratra anarana ao amin'io lycée io raha tokony ho mpianatra manodidina ny 100. Sahirana ve ny ray aman-dreny sa tsy mahaliana ny olona intsony ny fianarana? Mazava ho azy, sahirana. Amin'ny malagasy mantsy dia isan'ny zavatra tsy azo atao mbanin-javatra ny fianarana ka na dia tsy afaka na tsy nahavita hatramin'ny farany izany aza ireo ray aman-dreny tany aloha manao izay faraheriny izy hidirany zanany any an-tsekoly. Tena tsy afa-manoatra noho ny fahasahiranana mianjady hatrany matoa tsy afaka mandefa intsony ny zanany an-tsekoly ny akamaroany ireo ray aman-dreny ireo.
Fanontaniana apetraky ny maro manoloan'izany dia ny hoe anahoana no avy ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara? Anahoana no avy n'ireo zaza malagasy sy no avy ny firenena iray manontolo? Satria ireo ankizy sy tanora ankehitriny no andova sy hitantana any aoriana. Fanontaniana goavana mipetraka ihany koa ny hoe atraiza marina ny filazana fa maimaimpona ny fianarana amin'ireo sekolim-panjakana ary atraiza ny fampiaran'izany. Raha ny hita mantsy arakaraky ny ilazana fa maimaimpona no vao maika mampitangana ny vola tsy maintsy alohan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra. Arakaraky ny filazana fa maimaimpona ihany koa ny fitsaboana no vao maika mampitangana ny vola tsy maintsy alohan'ireo mpitondra marary eny amin'ireny hôpitalim-panjakana ireny. Raha tena maimaimpona araka ny voalaza, misy ve sanatria ny fanararaotana fakana vola ataon'ireo tompon'andraikitra sasany manoloana izany? Raha izany no miseho, inona ihany koa ny fepetra efa noraisin'ny mpitondra fanjakana ho an'ireo mpanararotra ireo? Fa manoloana ny feo mandeha ankehitriny, ny fotoana fandrotsahana ireo antota taratasy no mety ho alavaina. Tsy miova kosa ny daty anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ho teo anivon'ny Senisy Fohibe. Ireo kandida nametraka ny taratasy filatsahako fidina izay tsy misy afa-tsy sivy amin'ireo komina misa 790 manerana ny Nosy. Gaeton Andriatsilavo. Tsy ny andry ela nitondra fanazavana avy hatrany ny eo anivon'ny Seny ka nandiso ilay vaovao miparitaka amin'izao fotoana mikasika ny datim-pifidianana. Ny fanalavana ny feim-potoana ahafahana mandrotsaka ireo antota taratasy sy firotsahako fidina no noresahana tamin'ny RFI hoy izy ireo fa tsy ny fanemorana ny datim-pifidianana. Tsy nisy resaka fanemorana vaninandrom-pifidianana fa io fanalavana ny feim-potoana izay androtsahana ny antota taratasy io no nanontanizy ireo dia izay milaza fa raha takeny ny zava-misy tsy misy antony tsy ahafahana manao izany satria zay eto anivon'ny Seny mahafantatra ny tetiandro izay nofaritanay izay mbola everina fa azo iatrehana tsara izay fanetsehana io feim-potoana farany fa 7 volana septambra io. Nanamafy hatrany ny Seny fa misy lalàna velona azo ampiarina amin'ireo izay minima nely vaovao tsy marina sy manakorontana ny saim-bahoaka. Izay no mikasika ny vaovao diso. Fa ny vaovao marina sy iarahan'ny rehetra mahita kosa dia vitsy ireo kandida nandrotsaka ny antota taratasy filatsahany hovidina. Raha ny tarehimarika azo farany, tsy misy afa-tsy kandida sivy amin'ireo komuna miisa 790 manerana ny Nosy no nahavita izany hatreto. Ankoatrany hoe miandry fotoana farany izay irotsaka, isany andrenesana fitarainana betsaka ny mikasika ilay 211 bis sy ny certificat de nationalité. Ambony loatra ny vola takina amin'ny etra raha ny fanazavana voaray, ary koa tsy etra ho an'ny taona iray fa etra ho an'ny 4 taona. Ao anatin'ny code des impôts moa zany dia 900 alina voasoratra ao lay takinareo ray hetsy mandritra ny taona, zany hoe ao anatin'ny 4 taona zany mandoa 4 hetsy ilay kandida anankiray aiza ny arahany an'izany, aiza ny ahitany volana zany. Raha misy conseiller folo zany izy ao anatin'izay dia mandoa 4 tapitrisa izy miaraka amin'ny caution an'ilay olona latsaka mera zany dia mandoa efa ho 10 tapitrisa mahery ilay kandida. Aiza ny avitany an'izany, aiza ny anana ny vola amin'izany, ny anazy ny hanina androany dia davina androany, indraindray aza ny hanina androany dia davina rapitso efa hidira trosa ao an-tanàna ka ahoana moa ny avitany zavatra sala amin'izany. Malaina andohetra ny mponina satria tsy misy tamberina andraikitra ataon'ny fanjakana, tsy misy fampandrosoana ifotony vita ka malaina andohetra izy ireo. Fanampin'izay mitady izay fomba rehetra anakonana ny tsy fahavononany ny mpitondra fanjakana. Efa somary sahirana amin'ilay resaka politika ny olona, somary sahirana amin'ilay resaka politika ny tantsaha, somary te hanova ihany koa ny tantsaha ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka dia ataonareo ny fanakanana rehetra, ataonareo ny fisakanana rehetra satria sepotronareo ao anatin'ilay izy ka dia mila mahitsy sika, mila mijoro ihany koa ao anatin'izany ary mila zany antsoina hoe fahadiovana ara-politika zany. Ny Seny aza efa niaiky fa manana fahasahiranana amin'ny fahazoana ireo pitsopitso ny ara-taratasy ilaina amin'ny firotsahana hovidina ireo kandida. Ankoatra ireo sakatsakany isan-karazany, lafin-javatra maro ihany koa no mahatonga ireo kandida tsy handrotsaka ireo antota taratasy filatsahako hovidina amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izao. Makasika ny fahatapahan-jiro dia tsy mendrika anasazy ny orinasa Jirama raha hitolotra omen'io hoy ny fikambanany mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Fahatapahan'ny herinaratra, tanjaky ny jiro miaka-midina, mitarika fahasimban'ny fitaovana. Raha ireo tokony ny mpanjifa no mitaky onitra sy anasazy ny orinasa Jirama ny fahatapahana lavareny sy amin'ny fotoana rehetra miseho ankehitriny izay mampikaikaika ny sehatra rehetra. Onona saina.
raha nampilaza mialoha no fanaon'ny orinasa jirama volana vitsalasa izay ankehitriny tsy maraina tsy ariva tsy alina misy hatrany ny fahatapahan-jiro raha ho an'eto Antananarivo sy ny manodidina ary maritra ora roa hatramin'ny ora 5 farafahakeliny raha efa zary lasa fahazarana ho an'ny isan-tokantrano miteraka fatiantoka ho an'ireo mpandraharaha tsy afabela ihany koa ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana vokatra izay tsy fisitahana herinaratra izay satria amin'ny ankapobeny etanivon'ny commune dia resaka masinina daholo ny miasa dia tena misy fiantraikany tanteraka hatria rehefa tapaka ny jiro dia tsy afaka mampiasa inininy zahay dia ao anatiny ohatra zany zao na bulletin de naissance reny ary dia tsy afaka mandefa miandry dia lasa le olona voatery tsy maintsy mody aloha dia miverina indray izy amin'ny fotoana mamety azy nandray izy ariva mody na maraina indray izy votonga eo io moa zany zao jiro raha antsika mahita izy io fa tapaka zao teo izy nirehitra dia tapaka dia fantatsika zany aloha zava-misy zao fa dia tena hoe marina dia marina le fahatapahan-jiro nandray ary vao manomboka amin'ny enina maraina hatramin'ny 12 dia tapaka ny jiro dia rehefa maty ny jiro dia miraviravitana ny commune nefa no izay zavatra izay efa tsy voa izao io falapahan-jiro io fa efa taona maromaro ny ainana tamin'io efa manano sarotra ny facture satria izay facture avoaka ny jirama dia izay ataony eo ataony efa mitaraina ny vahoaka fa ambony loatra dia ny jiro tapaka nefa tsy maintsy aloha facture raha ataony salanisa ray volana 30 andro efatrano amin'izay tena mandeha tsy tapaka ny jiro raha fialan-tsiny eo am-piandrasana ny vahaolana maharitra no andrasan'ny mpanjifa manoloana ity fahatapahan-jiro lavareny ity ny mifanohitra amin'izay no nitranga iroso amin'ny fanasaziana ireo tsy maloha ara-potoana ny faktirany ny eo anivon'ny orinasa jirama manomboka izao zany aloha zany dia manao tsinitsinina ny mpanjifa zany raha tsara kalitaonao raha tsara nytolotra ataonao nefa ny olona mandovola ny olona mandovo vola dia ho asianao amin'ilay 5 isan-jato ve dia ahoana zany tsy fahafapon'ilay mpanjifa ireo mba firy isan-jato moa zany mba takian'ilay mpanjifa amin'ny jirama ny rano tapaka lava jiro tapaka lava vao mainka enjana be megravo ny fitenenana tsy problema ny mpanjifa ny asan'ny jirama ny fanateranareo na ny tsy fahalavorarian'ny miasanareo any misy tsy tomombana tsy olan'ny mpanjifa aolanareo fa ny mpanjifa dia hoe misitraka izy satria mandovo vola dia mba hitakinina koa zany mpanjifa zany 5 isan-jato zany zany dia toerin'ny mpanjifa zany ary zay zany dia miantso ny mpanjifa miantso ny mpanjifa zay tratra anareo dia raiso tsara l izy raiso note tsara le facture anareo zay misy 5 isan-jato dia lazonay mpiaro mpanjifa fa hiaraka amin'nyrodorotsika makiny amin'ny jirama zay no ataontsika isan'ny manaitra ireo mpanjifa ary tsy ahitam-baliny mandrakandroany avy amin'ny orinasa jirama ihany koa ny fiakaran'ny faktura aloha isam-bolana na eo azy ity fahatapahan-jiro lavareny ity izao osaziana 5 isan-jato indray ny mpanjifa na eo azy nytolotra omena izay manara-penitra vokatry ny tsy fananany fitondrana politika mazava momba ny angovo manodidina izay hatrany dia tsy mitsaha miakatra ny vidin'entana ilain'ny mponina andavanandro amin'izao fotoana izao saingy tsy misy fepetra raisina manoloana izay anontolo aza manokana efa mahatratra 110 ariary ny kapoaka ny vary amin'izao fotoana izao raha toka 9 alina ariary hatramin'ny 2 alina ariary ny kilaon'ny enomby any antoerana efa tafakatra 110 ariary ny kapoaka ny vary tontolo ary amin'izao fotoana izao samy sahirana na ny mpivarotra na ny mpividy ny mpivarotra efa tsy malafiry ny mpividy koa efa mampiena ny kapobariny ankoatra izay dia efa tsy mitovy amin'ny taloha intsony ny fisakafoanany vahoaka vary ankehitriny fa efa isaky ny ariva ihany vao mihinam-bary ary ihany koa ndra nanao sakafo amin'ny atoandro Safar la kuheti kunraiku bardisha zai sina na katwa diana fa mihena tifangalani tshimangala kuro kwa kashpangala kuro kure pangala kete pangala kete kwa kabao fatika kwa kabao mahadanda hudi ano tshmalandu fa apa bila sana chete vidbar ko famare fatshma sakam jade ni kahena ni kapwa bari pani tena pani ketske kapwa farni ketske wen tapan wen kafe vidbar ko manje nze jan tsi na bari fa mina chaku de mina barem jala fari chakla bi na balhaj hala fari bamjai mina bari Tizanian
fa efa mahatratraina arivo sy ray alina hatramin'ny 2 alina ariary ny kilao-ny hen'omby eto an-toerana hanika mihena ny fanjifany vahoaka hena amin'izao. Eo ihany koa ny olana sedrainy mpivarokeny eto amin'ny tsenany bazary Betoliara amin'ny fanamboarana ny tsena ka mahatonga azy ireo mivarotra amoron-dalana efa ho 2 volana izay. Henan'omby hena fangaro taolany enina rivo sy ray alina na 6 000 ariary. Le misy pena ndraiky potikena sosisy 2 alina na 20 000 ariary. Ny hena le client pivily ray kilao mihena any amin'ny ray latsaky na matsasany any. Client pivily sasany mividy mihena tahefany miteraky fankana. Amin'ny plasina eto zay nan'izao mihindrana arabe. Mihindrana arabe satria mbola amboariny eo toerana fivarotana eo. Satria zay mivarotra anaty lalana zay amizao. Fa tsy mivarotra amin'ny toerana fivarotana teo aloha. Fa 2 volana zay. Ny olana amizao le tomobily client manana tomobily reny tsy tonga. Bazary be tsisy parking. Farany sorena le client-nay tsy mahita toerana hipetrarana. Hametrarany tomobily. Araka izany dia tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana ka mitaraina amin'ny fitondram-panjakana ny vahoakan'ny Toliara hijerena izany. Fa tafalatsaka anatin'ny fahasahiranana tanteraka ihany koa ireo mpiasam-panjakana ankehitriny antony anera ny Confédération des syndicats des agents de l'État malagasy ireo tompon'andraikitra hatrany amin'ny filoham-pirenena mitoy ny antsojay sy famindra-toerana tsy ara-dalàna ireo mpiasam-panjakana. Ny karamakilan'izay tsy ahitana fiovana ary tsy mifanaraka intsony amin'ny vidim-piainana ankehitriny. Mahantra sy fady iranovana ny mpiasam-panjakana ankehitriny raha amin'ny fanazavana ireo sindika ny mpiasam-panjakana. Nanamafy ny antso androany ny teo anivon'ny Confédération des syndicats des agents de l'État malagasy ary nilaza fa misedra fahasahiranana ireo mpiasam-panjakana. Mitoy ny antsonjay amin'ny famindra-toerana tsy ara-dalàna hoy ireo mpiasa. Ankoatra izay ny karama izay tsy nahitana fiankarana intsony ary tsy mamaly ny filana amin'ny andavanandro amin'ireo mpiasam-panjakana. Betsaka ny zavatra tokony fampiresana amin'ny resaka momba ny asa malagasy. Zay dia tsy afaka hononkonona fotsiny na hipetra-potsiny na hitazana fotsiny amin'ny zavatra misy amin'ny asa malagasy satria mahantra ny mpiasa tena fadiranovana. Zavatra anankiray tiako tsindriana koa dia ity. Za zao za manokana amin'ny président syndicat satria be dia be ny président syndicat mahazo affectation, mahazo codis. Eto dia miteny manokana misy membre amin'ny conseil supérieur en fonction publique zay tsisy ninina alefanao codis. Nefa tapakandro eo le olona tsy satria misy zavatra nandehana resaka fivoriana zany dia efa problema tsy zany. Miezaka mandamina tsisy ny korontana amin'ny raharaham-panjakana samihafa ireo sindika raha ny fanazavana hatrany. Ireo dingana izay efa natao amin'ny fanaovana antso sy fangatahana fanazavana izay tsy ahitana toy ny eo anivon'ny ministera. Oviana nisy karaman'ny mpiasa ny sonitra teto Madagasikara. Mividim-piainana midangana sala amin'ireny indreny. Avancement mpiasa bloquenao tsy avoakanao fikirinao ao. Izahay matoa miantso feonana amin'Andriamatoa Filoha dia mitady fitoniana mandrakariva mba hisiny fitoniana eto amin'ny firenena asiny mba hoe mifampieno amin'ny resaka indrindrindrindra nareo ministra any ministera tsirairay avy any rehefa manao audience aminareo izahay dia raiso fa tsy hoe tonga eo aminareo zay dia tsy rarahinareo tsy raisinareo. Antoko ny filaminan'ny mpiasa ny firosona amin'ny fifampiresana manoloana ny olana iaran'ireo mpiasam-panjakana amin'izao fotoana iraha ny fanazavana hatrany. Mangataka amin'ny fiaonana amin'ireo tompony andraikitra isan'ny tokony hatrany amin'ny lehiben'ny gouvernemanta ny Confédération syndicat ijerena vahaolana maika mikasika ny olany mpiasa. Irosa amin'ny fametrahana ny komity misahana ny harena kibony tany ny fitondram-panjakana araka ny filakevitry ny ministra farany. Ny rafitra izay zava-dehibe amin'ny fampivelarana ny sehampiarina saingy tsy nataony fitondrana ny fandimby lahara-pahamehana tao anatin'ny 20 taona. Komity matanjaka afaka miasa ankahalalana ihany koa no andrasana hoy ny fanazavana fa tsy rafitra ho saribakoly ny mpitondra fotsiny ihany. Ive Richard. Volana Oktobra 3 no nisy didim-panjakana farany nanendrena mpikambany komity nasionaly ny harena kibony tany tao anatiny 20 taona. Tsy fantatra mazava ny momba ny rafitra sy mikambana ory mpandraharaha. Vokany nandeha ilan'ny fandraisan'ny fanjakana ireo fanapahan-kevitra rehetra. Amin'izao fotoana izao, iroso amin'ny fametrahana ny komity ny fanjakana araka ny filakevitry minisitra farany izay nankatoavana ny didim-panjakana nanganana ny Comité national des mines.
andrafitra izay zava-dehibe ho an'ny sehatra ny arena kibony tany raha manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy ary omena ny fahefana feno. Mikasika manokana ny comité national des mines dia isorana ihany koa ny atao hoe nahavitana ny adoptena ny statut-n'izy io fa efa 20 taona no nisy fifidianana farany zany tamin'ny 2004 fifidianana no mpiambana tao anatin'ny comité national des mines io donc rariny loatra raha ohatra ka efa tokony ho atsangana izy io satria manana andraikitra goavana be izy io eo amin'ny fanelanelana ny asa fanelanelana ny mpandrara sy ny fanjakana foibe ka eo indrindra zany ny ilaina hoe raha tsy rafitra sary bakolo fotsiny fa tena hoe olona manana an'le atao hoe honnêteté, sincérité, dignité ao anatin'le fitantanana n'le fidirana ao anaty mpiambana ao anatin'io comité national des mines io. Voaresaka mazava anatin'ny lalàna ifehezana ny arena kibony tany ny andraikitry ny komity. Santionany raha ny voalaza ny 5% ny fiantohana ny fifambidiniana sy ny fiarah-miasa eo amin'ny fanjakana. Ny tompony andraikitra eny anivo ny vondrom-bahoaka hitsinja ra-pahefana ary ny sehatra tsy miankina. Ireo zay toko telo mamasana andro an'ny sehatra rehetra. Saingy tsy mboly zay ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. No ny fivangongon'ny fahefana eo anivon'ny fanjakana foibe izay tsy mbola tapa-kevitra hametraka ny fitsinja ra-pahefana tena izy. Isan'ny vetivety ao anaty dokam-barotra fohy isika dia aorian'izay ny tapany faro ny fampahalam-baovao rehefa avy eo ary. Musique et Universal Music Africa présente Franglish en concert au Palais des Sports ce dimanche 22 septembre à 15h. Prépare-toi à un live de ouf. Sono, lumière, effets spéciaux par Ivanko. Achète tes tickets sur ticketplace.io. Massine Issourag. Massine Musique Alcoran. Sponsor Telma. Radisson Blue Hotel. World Cola. Excusez-moi, j'ai le droit ou pas? J'ai le droit? Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. PEF, Parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi,
décidé d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Taverina somatsara tanatin'ny tapany faharoa fampahalalam-baovao mamerina ny arahaba indray anoizatsika izay fampahalalam-baovao izay avy hatrany dia Andriamatoa Rakotarotsofalery mpikambana TGV sy Tabera Christian filoha-hevitra nasionaly ny tanora RMDM indray no vahin'ny fandaharana Ankitspo eto amin'ny fahitalavitra akolo aorian'ny fampahalalam-baovao io mpanabetsaka amin'ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ary ny olona ny famatsiana herinaratra eto amintsika ny fandaharana izay anasananao rehefa avy eo fa anoizatsika ny fampahalalam-baovao araka ny efa natsidiko teo dia saika amin'ny alalan'ny RSE na ny responsabilité sociétale des entreprises no anaovany fanjakana fanavaozana ireo sekolim-panjakana ankehitriny. Miandry ny tete-andro apetraky ny ministera vao misy ny fanavaozana ny sekoly raha tsy mitodika amin'ireo sehatra tsy miankina ny tompony andraikitry ny sekoly. Ny alarana efisaona mitatra izay. Isan'ny olana lehibe iainan'ireo sekolim-panjakana amin'izao fa ny fahasimbany ny fotodrafitrasa toy ny hiatrano sy ny AW ianaran'ny mpianatra. Raha ny fanazavany ny talentsekoly efa misy ny filazana ny ministera tompony andraikitra saingy miandry ny tety-andro apetraky ny ministera vao afaka miroso amin'ny fanarenana ny sekoly. Ho an'ny teo amin'ny EPP Akadinandrena Hauteville efa nandritra ny taona maro no niaina tao anatin'ny fahasahiranana ireo ankizy. Voatery mitodika amin'ireo sehatra tsy miankina izy ireo vao misy ny fanarenana ny sekoly raha ny fanazavana. Nangataka tamin'ny fanjakana izahay dia ny fanjakana no nanoro hevitra anay zany hoe misy calendrier zany no fanavaozana tony fanjakana dia nono nefa niteny tamin'ny fisehoany efa izahay dia niraisiny no mampatrimoine ny aty Akadinandrena. Amin'ny réfectoire le tsakaiky ny saina io dia iatsy amin'ny misy ny bureau ako dia ao ambadiko ny bureau koa misy stockage dia ataony ankizy ny mianatra dia niverina maray tsy arivo zahay tato tamin'izay fotoana izay. Fanampiana ireo zaza malagasy amin'ny fianarana no anaovana ny fanarenana ireo sekoly izay tafiditra indrindra ao anatin'ny atao hoe RSE na ny responsabilité sociétale des entreprises. À partir de 2022, la fondation Ematlal Velji a rejoint nanomboka tamin'ny taona 2024 ny fondation Ematlal Velji no niaraka tamin'ny fondation Viseo sy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ahafahana manatsara ny sehatry ny fampianarana fototra ho an'ny ankizy eto Madagasikara. Efa maherin'ny 20 eo zao ny sekoly efa nanaovan'ny Ematlal Velji fanavaozana androany miroso amin'ny fitokanana ity sekoly ity isika ary tsy hijanona eo ihany ny fanampina. Bien sûr, il y en a d'autres qui vont suivre dans le futur. Sekoly maro manerana ny Madagasikara no mila fanavaozana amin'izao fotoana izao izay anairana ny tompony andraikitra ijery akaiky izany. Anokana teti-bola mitetina 2 miliara vola sinoa ho an'ny kontinanta afrikana ny fanjakana sinoa entina piroboroboana ny tontolon'ny fambolena sy entina matsina ara-tsakafo ary isan'ny sitraka izany Madagasikara. Nanamafy ny masoivon'ny Chine eto Madagasikara androany nandritry ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety fa isy hatrany izay tohana arabola avy amin'ny fanjakana sinoa izay ao anatin'izao fanamariana ny forum de coopération Chine-Afrique 2024 izao. Fanampanazavana. Quant à l'écart de l'action de partenariat pour le développement de l'agriculture, araky ny fifanarahampiara-miasa ho an'ny fampandrosoana ny fambolena ny fanjakana sinoa dia nolotra vola mitentina 2 miliara ienina renminbi ho fanampina ny Afrika entina mamatsy ara-tsakafo vonjimaika. Hahazo tombotsoa amin'izany ireo faritra sy toeram-pambolena mirefy 790 hektara sy mpamboly miisa 700 aty Afrika. Ny fanjakana sinoa dia mikasa ny anabatra ny ezaka ataony amin'ny fanjakana malagasy mba hahazoan'ny Madagasikara tombony aingana sy malalaka amin'ireo fifanarahampiara-miasa miisa 10 afin que Madagascar bénéficie rapidement et largement des 10 actions de partenariat.
mahakasika ny raharaha imivavety dia taoriany fampiakarana ny raharaha teny amin'ny pak ny 20 septambra lasa teo nahiditra ponja vonjimaika ny tale général ny imivavety teo aloha ary nahafahana vonjimaika sy miandry fitoam-pitsarana azy ireo olona 5 hafa voaroroa ny araka taminy vezatra ny ampangana azy ireo olona enina ireo ny tsy fanajana ireo dingana tsy maintsy arahana amin'ny fitantanam-bola-panjakana teo anivon'ny imivavety nanomboka ny taona 1970 hatramin'ny taona 1920 koatra izay ireo fianakaviany avokoa no nahazo ny tsenam-baroam-panjakana nandritry ny 20 taona. Fa ho tanterahana eto Antananarivo ny 20 hatramin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao samy amin'ny roa oratolakandro avy ny dingana farany poule des As Old Cola Ligue des Champions kianja miisa roa no andra ireo lalao izay ifanindranany ireo kluba miisa 4 hiatrika izany dia ny FC Teo Sava AS Fosse Sainte-Marie sy ny FCA Avenir du Sud Anos ary ny FCA Iorombe. Anomboka ny 20 septambra hatramin'ny 20 septambra ho avy izao etsy amin'ny LGQ Plus bypass sy etsy amin'ny kianja manara-penitra Ambohidratrimo ny phase finale amin'ilay lalao World Cola Ligue des Champions izay karakarain'ny FMF na ny Fédération Malagasy ny baolina kitra tohanany orinasa Star. No savidina manokana ireo toerana ireo anamevanana ny fivezivezeny ireo klub raha ny fanazavany teo anivo ny FMF. Andrasana araka izany ireo ekipa roa tafiakatra amin'ny Pro League. Ka ity fianana ity zany dia ahafantarantsika ny tokony midaka Madagasikara amin'ny 2e division dia ity fanana ity atio zany no ahafantarantsika anareo ekipa roa voalohany zay hiakatra amin'ny Pro League. Manohana feno ny lalao baolina kitra dingana famaranana ny Ligue des Champions ity ny marika World Cola eo anivo ny orinasa Star raha ny fanazavana tanjona anatin'izany ampiroboroboana ny taranja baolina kitra sy ny anohanana ireo mpilalao malagasy. Raha ohatra ka anao tsy atodika kely fotsiny tsika dia efa hatramin'ny taona nisy teto an-toerana teto Madagasikara izany hoe nanomboka tamin'ny taona 20 dia tsy nitsahatra nanohana ny taranja baolina kitra ny marika World Cola ary tsy tsahatra ny anohana mihitsy izany rehetra moa dia mba natao mba ampiroborobo ilay taranja eto Madagasikara ary ihany koa mba anohanana ireo manan-talenta malagasy rehetra izay mandray anjara anatin'izany rehetra. Eo ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny sotoavina satria misy dia misy ihany koa ny sotoavina izay iraisan'ny World Cola sy tsy fifaninanana ity izay ny firaisan-kina sy ny filalaovana ara-piralainy. Itombo avoroeno ho an'ity taona ity ny prime ho an'izay mpandresy anatin'ny lalao famaranana ny Ligue des Champions izay iarahan'ny World Cola sy ny orinasa Star. I total 30 tapitrisa ariary izany ka ny 12 tapitrisa ariary miaraka amin'ny coupe ny club voalohany tafiakatra, ny 9 tapitrisa ariary ho an'ny club faharoa, ny 9 tapitrisa ariary ho an'ny club fahatelo ary ny 4 tapitrisa ambiny ho an'ny club fahaefatra. Nodimandry omaly alakamisy 20 ny volana septambra 2020 no lolon'ny Madagasikara teo aloha Ramanambitana Richard. Lolona voatendry ny filoham-pireneny Richard Ramanambitana ary voatendry PDS Antananarivo renivohitra ny voalohany volana martsa 2020. Nametra-pialana no ny antony ara-pahasalamana ity farany ny 19 aogositra 2020 ary izao namony ainy izao. Ny fianakaviam-ben'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Dia ny maresaka iraisam-pireneny iray tomboka lasy tomboko vavy no manakatona ny fiarantsika tamin'ity alin'ny zoma ity. Isoagana feno ianao n'aiza misy anao na haritraritra amin'ny farany mame fotoana anao eto indray ny tenako ho amin'ny rano-pitso. Veloma tompoko.
Université PEF, parcours études et formations. Ny fampalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.